Miarahaba tokolasy tokovavy tonga soa indray ato anatin'ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina amin'izao anna izao miarahaba ny nambina ihany koa izay araka amiko andolotra ny fampahalalam-baovao eto amin'ity anna ity. Miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao miarahaba ihany koa mianika zavatra tsy. Mialoha ny idirantsika tanteraka amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity dia hoarantsika vetrana ary ireo lohateny. Mba isany nisitraka ny fitsinjarana tena izy teto amin'ny firenena ny distrika ny Betroka raha nambarany ireto komity mpanohana ny site ny randriana solonyaiko tany antoerana androany. Betsaka ny zavatra tsy lavorary tamin'ny fampandrosoana ho izy ireo ka nangatahany sy ny fitsinjaram-pahefana mahefa sy ny fifandanjana isaparitra amin'ny fampandrosoana any antoerana nandritra ny fananganana ny komity mpanohana ny site ny randriana solonyaiko tany antoerana. Voatifitry ny namany teny andalana rehefa hiazo ny fonjany tsy hafa alina taoriany fanadidina natao azy Ijafara izay jiolara indany amin'ny fanafiana mahery vaika sy ny fakanan-keriny eto andrenivohitra raha ny tatitra nataony zandary Mariam-pirenena. Lehilahy roa nitondra moto no nidifitra avy hatrany ny fiaran'ny zandary izay mitondra azy ka tao anatin'izany no nahavoatifitra ny zandary iray teo amin'ny tanany sy Ijafara izay tao aorinan'ny fiara ho ny kolonely Tahina lehibe ny sampana misana ny fikarohana momba ny eloka bevava. No jerem-potsiny ny vorona teny ansena fa tsy nisy bivita amin'ity fetin'ny Paska ity raha ny nambaran'ireo mpivarotra izay milaza fa zara raha mahalafo telo ho an'ny androany. Ny fanaretsaka nefa ny olona teny ansena raha ho an'ny teo Analakely saingy ndrona tany amin'ny akoho avokoa ny akamarony ary nampiakatra teti-bola iansenana hatrany amin'ny iray hetsy ariary anomanana ny fetin'ny Paska. Efa vonao ihany koa ny namana miora hitondra antsika ny ireo tsara ho fantatra mahakasika ny vinavinany mety ho toetry ny andro ho an'ny rambitsy. Atolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy any atokantrano any manaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara amin'izao fotoana izao. Ndao ary fantatsika hoe atony ahoana indray ny mety ho vinavinany toetry ny andro raha hoandra pitso alahady sy ny afaka pitso alatsinainy asaka hitoetra ny orana tandrifin-drahona atao anatin'ny roa andro manaraka ny atsinana ny nosy raha toka ho tsara kosa ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa ambiny. Ndao ary fantatsika voalohany izay vinavinany toetry ny andro izay raha hoandra piso alahady dia hitantsika amin'izao fa raha hoan'ny afoatany no anomboantsika azy dia ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro izy atao izay ihany koa ny ato fianaratsy fa raha ijerintsika ny any amin'ny Sainte Marie dia anorana tandrifin-drahona izy. Raha ny any nosy be kosa ary mandeha no izantsika izay vinavinany toetry ny andro izay dia ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro nosy be ka vinavinaina manodidina ny 420 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana. Raha iverenantsika ary ireto faritra sisa ambiny ireto dia isaka ifanimbiasa ny rahona sy ny masoandro ny any Mahajanga Toamasina ary Antsiranan'andra toka ibalikinga be masoandro atao amin'ny tapany atsimony nosy ato. Raha ny maripana ambany indrindra jerentsika manaraka dia tazana zany ho an'ny any fianaratsoany izay vinavinaina manodidina ny 40 ka hatramin'ny 520 degré celsius ary tazantsika kosa ny ato Mahajanga ato ny maripana ambony indrindra izay vinavinaina manodidina ny 30 ka hatramin'ny 430 degré celsius atao izay ary ny mety ho vinavinany toetry ny andro raha hoandra pitso alahady. Ndao fantarintsika manaraka hoe atony ahoana kosa izay toetry ny andro
andro izay raha hoan'ny afaka pitso alatsimainy dia hitantsika amin'izao fa raha hoan'ny avoatany an-trano anomboantsika azy dia mbola itoy izay fifandimbiasany rahona sy ny masoandro izay toy izay ihany koa ny ato a Fianarantsoato fa raha ijerintsika ny ato Toamasinato dia ahitana rotsakorana izy raha toka anorana tandrifondrahona kosa ny any Sainte Marie any raha ny any Nosy Indray ary nondeha no izantsika izay vinavina ny toetry ny andro izay dia ifandimbiasany rahona sy ny masoandro Nosy Be ka vinavinaina manodidina ny 420 ka hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ndao ary firenantsika ireto faritra sy sambonreto ahitana orana tandrifondrahona ny ato Mahajanga ato raha toka ifandimbiasany rahona sy ny masoandro kosa ny amin'ny tapany avaratriny Nosy iny ny ato amin'ny tapany atsimo Nosy ato kosa dia ibalikinga aby masoandro raha ny maripana ambanitritra jerentsika manaraka dia tazana zany ho an'ny anina Fianaratsoana izay vinavinaina manodidina ny 10 ka hatramin'ny 20 degré celsius ary tazantsika kosa ny ato Antsirananato ny maripana ambonindrindra izay vinavinaina manodidina ny 13 ka hatramin'ny 30 degré celsius toy izay ary ny mety ho vinavina ny toetry ny andro raha hoan'ny pitso alatsinainy isaoraka ianao ary miaraka aminay hatramin'ny farany ary mbola manasanao ampanajana anaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny Real TV Madagasikara mirary fety ampifaliana ho antsika rehetra ary veloma joko dia ro verenantsika vetivety ireo lohateny vaovao mba isany nisitraka ny fitsinjarana tena izy teto amin'ny firenena ny distrika ny Betroka raha nambarany ireto komity mpanohana ny site ny randriana solonyaiko tany antoerana androany betsaka ny zavatra tsy lavorary tamin'ny fampandrosoana ho izy ireo ka nangatany sy ny fitsinjaram-pahefana mahefa sy ny fifandanjana isaparitra amin'ny fampandrosoana any antoerana nandritra ny fananganana ny komity mpanohana ny site ny randriana solonyaiko tany antoerana voatifitry ny namany teny andalana rehefa hiazo ny fonjany tsy hafa alina taoriany fanadidina natao azy Ijafara izay jiolara indany amin'ny fanafiana mahery-vaika sy ny fakanan-keriny eto andrenivohitra raha ny tatitra nataony Zandarmariam-pirenena lehilahy roa nitondra moto no nitifitra avy hatrany ny fiaran'ny zandary izay mitondra azy ka tao anatin'izany no nahavoatifitra ny zandary iray teo amin'ny tanany sy Ijafara izay tao aorinan'ny fiara ho ny kolonely tahina lehibe ny sampana misana ny fikarohana momba ny eloka bevava no jerepotsiny ny vorona teny ansena fa tsy nisy bivita amin'ity fetin'ny paska ity raha ny nambaran'ireo mpivarotra izay milaza fa zara raha mahalafo telo ho an'ny androany ny fanaretsaka nefa ny olona teny ansena raha ho an'ny teo Analakely saingandrona tany amin'ny akoho avokoa ny akamarony ary nampiakatra tedi-bola iansenana hatrany amin'ny iray hetsy ariary anomanana ny fetin'ny paska andeha kosa ry dirantsika avetrany ireo antsipiany vaovao nangataka ny ilatsahany site ny randriana solonyaiko amin'ny fifidianana filoam-pirenena ho amin'ny ity taona 13 sy 14 ity ireo komity mpanohana azy tao Betroka androany betsaka ireo zavatra tsy lavorary sy tsy mandeha amin'ny laoniny ao amin'ny distrikany Betroka amin'izao fitondrana izao hoy ireo komity manohana ny siteny randriana solonyaiko androany mahatsiaro zanak'alafa ihany koa i Betroka hoy izy ireo mangataka ny sy ny fitsinjaram-pahefana tena izy ny komity manohana ao amin'ny distrikany Betroka nandritra ny fananganana ny fondation miavatoro siteny nataon'izy ireo ny komity androany waratsika ni antsipirindry zay mangataka ampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy eto amin'ny firenena ho an'izay filoham-pirenena hitondra ny Madagasikara ny komity manohana ny site ny randriana solonyaiko ao Betroka mahatsapa ho tsy mahita vokatra azy tsapahitanana ao amin'ny distrika ny Betroka nataon'izao fitondrana izao ireo komity manohana ny solombavamboaka ny dolary voalohany ity na dia efa nisy aza ny tedi-bola natokana ho an'ny Betroka nefa tsy misy tanteraka hatramin'izao raha ny nambaran'izy ireo i Betroka dia distrika anisany zanak'ala hafa ny fahatsapana vahoaka anazy satria raha amin'izao fitondrana zao dia betsaka ny zavatra tsy lavorary amin'izay nampanantenaina ny Betroka raha tonga moa ny avatoro siteny ity dia zay dia mba mangataka tokoa ny isian'izany hoe
fitsinjaram-pahefana na efa-jano saiko no fandikana anazy amin'ny bazary décentralisation effective sahala amin'izay le inona moa zany hoe fifandanjana isa-paritra zany hoe inona moa zany hoe équilibre régional satria le mahatsapa zahay zany fa sy zany équilibre sy régional sy zany décentralisation zany miantra aty aminay mangataka amin'izay satria mampitandrava ka le olona afaka ampiatra amin'izay zany no andrian'ny sainay sy ny koa manetrehtray da tonga koa zany fividanana zany. Vonona ny anoana ny siteny Randriana Soloniaiko amin'ny fividianana filoham-pirenena 2024 ihany koa ireo komety mpanohan'ireo raha nambarany androany ary nanaovana izy ireo fangatahana ny filatsako vidiny ty sombavamboaka ny toliary voalohany ity amin'ny fividianana filoham-pirenena. Eto maharay mandreny anazy diojo solon-tegna mitondra zao fomba fitenenana izao araka ny fahatongavana andrimatoa sterne izay lasaka firenena vonona izahay iaraky aminazy ka magnome tokony izahay fa inona moa natao hoe olo-pirenena natao hoe olo-pirenena dia olona miaina ao anatiny demokrasia. Nampiseho ny fahendreny ireo komity manohana ny siteny Randriana Soloniaiko satria tao anatin'ny trano mihidy no nanaovana izy ireo fotoam-pivoriana androany tao Betroka na ampahafantarana azy ireo ny mikasika ny miavatoro. Nangatahana fahazondalana ihany koa zany na dia efa tamin'ny toerana manokana azy ho ireo mpitarika ny komity mpanohana ny siteny Randriana Soloniaiko ao Toliary ireo. No tanterahana tao Betroka androany maraina ihany koa ny fionana sy mifananganana ny fondation miavatoro siteny na ny komity mpanohana ny siteny Randriana Soloniaiko ao Betroka. Manao fivahinianana masina any Jerosalema ny Israely ny filoham-pirenena Andry Rajoelina sy ny ankohonany amin'izao fotoana izao ao anatin'ny fankalazana ny andro ny Paska raha ny fampitam-baovao navoaka ny fiadidina ny Repoblika. Mandritra ity fivahinianany any Jerosalema ity dia isy ny fionana amin'ny filoha Israeliana izay iresahany rototany fiara-miasa sy ny fifandraisana eo amin'ny Israely sy i Madagasikara amin'ny mahampino katolika ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Zava-dehibe sy manandanja izao fitsidiana tanterahany any amin'ny tany masina indrindra maneran-tany izao raha ny vaovao azo hatrany. Fanyaona tao amin'ny lapan'ny Luxembourg tao Paris Frantsa ny alarobia fahadimy ny volana avril lasa teo ny filohan'ny anteny mirandolona malagasy Hermanana Razafimahefa sy ny filohan'ny anteny mirandolona frantsay raha ny fampitam-baovao navoaka ny anteny mirandolona malagasy tao anatiny noresahany rotota tamin'izany fionan'izany ny fiaraha-miasa teo amin'ny firenena rotota. Manamafy araka izany eo amin'ny fifandraisan'ny anteny mirandolona frantsay sy malagasy io ny fisiny ireo malagasy manodidina ny rahetsy ao Frantsa sy ny frantsay mahery ny enarivo sy iray alina monina eto Madagasikara izay isan'ny firenena tiany frantsay sy mampiroborobo ny fampandrosoa ny frantsay raha ny fifampiresana nataony filohan'ny anteny mirandolona frantsay sy malagasy tao Paris. Firenena isan'ny tena ahitana teratany frantsay mampiasa vola betsaka indrindra i Madagasikara raha nisongadina tao anatin'ny fionana ary mbola tafiditra ao anatin'ny firenena faharoa mandray fanampiana ho fampandrosoana izany ihany koa rahantsika ny fanampalazavana mahakasika izay. Isan'ireo tsy nanadino any Madagasikara na dia tao anatin'ny fotoana namaivay nandritra ny krizin'ny Covid-19 aza ny firenena frantsay raha ny fanamafisana nataon'ny filohan'ny anteny mirandolona nandritra n'io fiona tamin'ny filohan'ny anteny mirandolona frantsay io. Ny amafy ihany koa io fifandraisana io tamin'ny alalany fifandraisana amin'ireo parlemanta ho an'ny filohan'ny anteny mirandolona frantsay. Tafiditra ao anatin'ny firenena voalohany izay tena isan'ny ampiasain'ny frantsay vola i Madagasikara ary mandrisika ireo teratany frantsay izay efa mahery ny 4 sy iray alina ny mitondra fampandrosoana amin'ny alalany fampiasam-bola eto Madagasikara raha ny Noa Marine. Tsy ambanin'izany ihany koa anefa ny fifandraisana manoloana ny fisiny ireo malagasy mahery ny rahetsy izay monina ny Frantsa hoy ny filohan'ny anteny mirandolona frantsay. Tafiditra ao anatin'ny fifandraisan'ny la Frantsa sy Madagasikara ny sehatry ny sakafo, ny fifanakalozana aratafika,
ny toe-karena sy ny kolotsaina ary ny fampianarana amin'ny alalan'ny fisiny ireo Alliance Française eto Madagasikara. Isan'izany fifandraisany rotonta ihany koa ny fiarovana ny tontolo iainana sy ireo zavaboary ary ny ady amin'ny fiarovana ny toetry ny andro, ankoatr'ireo sehatry ny tontolo an-dranomasina sy ny fampiroboroboana ny maha-malagasy raha ny adinika ny fanaovan'ny rotonta tao anatiny fifampiresahana. Nodinina tao anatin'ny fiaonan'ny Hermanana Razafimahefa tamin'ny filohan'ny anteny merandolona frantsay ihany koa ny fanomanana ny fiaonam-be regionaly amin'ny taona 2024 avy io izay andraisan'ireo mpandrarahara toe-karena sy ny sehatry ny indostria ary ireo lehibe ny faritra eto Madagasikara miaraka amin'ny mpandraraha malagasy raha ny fampitam-baovao azo hatrany. Ny fanamafisana ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara no tena atao amin'izany ary sarihana ireo mpampiasa vola frantsay eto Madagasikara ihany koa raha ny fanazavana azo. Niona atao amin'ny lapan'ny Luxembourg tao Paris Frantsa ny alarobia 5 april lasa teo ny filohan'ny anteny merandolona malagasy Hermanana Razafimahefa sy ny filohan'ny anteny merandolona frantsay Gérard Larcher raha ny fampitam-baovao nataon'ny anteny merandolona malagasy. Tsy maintsy manaraka fizotry ny raharaha ao amin'ny CEG Nanisana izay nisy olana tamin'ny fanesorana ny taleny sekoly tao antoerana ny fitondram-panjakana raha ny nambarany Naivo Raoldina Omaly teny antoerana. Tsy maintsy andraisan'ny fanjakana Foibe fepetra ny fanakorontanana nataon'ireo mpampianatra sy ny mpandraraha vitsivitsy teo anivon'ny CEG Nanisana ho nisy olom-bavam-bahoaka Naivo Raoldina izay isan'ny nanatrika ny fifamindram-pahefana izay natao omaly. Efa fantatra avokoa ireo tompon'andraikitra tao anatin'izay fanakorontanana izay raha ny nambarany Totosa Omaly moa io fifamindram-pahefana teo amin'ny tale mpisolo-toerana izay ny tale lefitra teo aloha sy ny tale vaovao teo anivon'ny CEG Nanisana. Daorantsika ny andindinizay. Tsy maintsy manaraka akaiky ny raharaha mahakasika ny CEG Nanisana ny solombavam-bahoaka ny boribory tamin'ny fahadimy Naivo Raoldina raha ny nambarany Omaly. Mino angamba mapita farahitantsika tamin'ny anao manjery rehetra fa nisy kotana izy tia dia mino fa mifarana androany amin'ity zomamasina tia ny kotana eto asanatria ny favana dililelo mbola misy nitetika ny anakotana dia manome tokony mpampianatra zay finaiasa zay manome tokony ray aman-dreny fa ndraindraikitra ny fitondram-panjakana fa le taliny nogadrain'ny mpampianatra sasany tato tany amin'ny mpiankopaky io izy hoe fa afaka matotio afaka somatsara tsy nitombona hifanendrika endriana azy aza miay ihany ireo mpampianatra aza manaiky ampitahorin'ireo le sasampanakotana ireo hoe efa tsy miaraka aminay nareo dia zao fomeonay ny anarany zay manery anareo fa en sécurité tsara tia ampidiran'ny mpianatra io. Namafisiny fa atao filamatra ary anokanana vola manokana amin'ny SIAD izay tedi-bola avy amin'ny fitondram-panjakana ny fanarenana ny CEG Nanisana. Tsy andefitra amin'ireo mbola mikasa ny anakorotana ny sekoly ny fitondram-panjakana hoy Naivo Raoldina fa tsy maintsy miroso hatrany ny fanatsarana ny fampianarana. Ary amaranako azy dia ho atao CEG filamatra ity ary ny ampaham-bola amin'ny tenako manokana amin'ny SIAD dia ho ampiasaina amin'ity zay moa nofikatana fa efa misy koa isorako manokana sady amin'ny filohana rajoelona fa anampy amin'ity sekoly ity koa izy araka ny fampiresanay sy ny vina zay ataony. Ty mantsina anisan'ireo CEG lehibe aty amin'ny boriboritany fahadimy ary anisan'ny be mpianatra any amin'ny roa arivo mahery any. Notanterahana Omaly teny amin'ny CEG Nanisana moa ny fifamindram-pahefana teo amin'ny taletsekoly teo aloha sy ny taletsekoly vaovao. Lanonana izay natrehan'ireo manam-pahefana maro ao anatin'ny fanambeazana dia ny talepatra ny vanim-beazam-pirenena eto Analamanga, ny lehibe ny fari-piadidim-pampianarana Antananarivo renivohitra sy ny chef ZAP ary ireo manam-pahefana eny amin'ny boriboritany fahadimy. Ho an'ny vaovao ny trangam-piarahamonina kosa indray maty voatifitry ny namany Omaly alina nandritra ny fanafian'ny namany ny fiara nitondra azy Jafar ilay jiolahy rainday ny mpakakeriny efa antaonany maro teto Antananarivo. Teny an-dalana iverina any Tsiafa taorina ny nanaovana fakana ambava any Jafara no tafian'ireo namany ny fiara nitondra azy ka raikitra ny fifandonana teo amin'ireo jiolahy sy ny azandary raha ny tatitra nataony sampana misana ny eloka be vava eo amin'ny zandarmerie pirenena Androany. Zandary iray ihany koa no voatifitra noho ny fanafian'ireo namany Jafara ny fiara izay nitondra azy Omaly.
raha ny tatitry ny gendarmerie pirenena ihany koa. Mbola karona kosa amin'izao ireo namany Jafara Roalahy izay nanafika azy ireo omaly raha ny fanazavany nomeny gendarmerie pirenena nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety Androany fanadidiny Nancy Ranefson teo amin'ny sariny Andry Rabesotra. Ny kiasa anatanteraka Sanjiola goavana i Jafara sy ny namany rehefa fantatra fa ho tapitra tsy ho ela ny saziny Tsiafa no ny trangana fakana-keriny izay nahavoasaringotra azy tany aloha araka ny angom-baovao voaray teo anivon'ny sapana fikarohana misahana ny eloka behivavy eo anivon'ny gendarmerie pirenena Etsify Adanana. Ny ainga tamin'izay araka izany no nanaovana famotorana lalina teo anivon'ny SRC nasampana misahana ny eloka behivavy io omaly 7 aprily. Nambarany Jafara avokoa ny ambainday ny fikononana nataon'izy ireo raha nitatitra voaray avy amin'ny gendarmerie pirenena hatrany. Tao anatin'izany no izany no nanaovana fitsirihana ny trano namany Jafara iray izay efa maty efa ela teny akady efajoro Andoharany fotsy ka nahatratrarana basy mahery-vaika misa 4 ka tao anatin'izany kalaknikov misa 2 sy pistolet automatika 2. Mbola niaraka tamin'ny bala ihany koa azy ireo basy sarona ireo ho ny gendarmerie pirenena. Naverina teny Tsiafa avy hatrany Jafara tao aoriany famotorana natao azy io kanefa teny andalana iazo io fonjo io no nisy ny sakana sy velam-pandrika natao ny namany Jafara ny fiarany sampana misahana ny fikarohana eloka behivavy raha ny fanazavana natao ny lehibe ny SRC. Vita ny fanadinana tao tokotokony tamin'ny foloralina teo dia nandeha nitodotoa izahay andeha anatitra anazy eny Tsiafa. Rehefa tonga amin'ny lalana miakatra ny Tsiafa iny izahay dia nisy olona rola mitondra moto tonga dia nitifitra tamin'ity basy revolver ty amin'ny mpamilinay tsy miparabrizinay nitifitra intelo nitifitra izy zany dia vomo ny zandara anankiray teo amin'ny tanany ary Jafara nipetraka tao aoriana zany dia anisany voatifitra koa satria ny tomobily rahantsika fa mandeha ary miodina dia anisany voatifitra koa izy ary ny tomobily anay koa vaoriana izay zany saika anaradia dia nisy nitifitra koa hitanareo velany ao ny fiaranay nisy nitifitra le izy. Jafara kosa dia no niratra nahazo azy dia namony aina ary tsara marina fa tsy nibasana mpitandro filaminana no natifitra azy. Ny rongo fitaovam-piadiana mahery-vaika ireo jiolahy ireo tamin'ny fotoana nanatanterahany ny fanafiana ho hatrany lehibe ny sampana fikarohana eloka behivavy eo anivon'ny gendarmerie pirenena Androany. Itony zao basy itony zao mpitandro filaminana ihany no mahazo ny tanany itony. Itony 765 itony ity zao jereo moa kelikely fa io zao ny basy nampiasana le jiolahy nandritra ny iny izy ty na fately na voatifitra le namanay sy nanareo. Hitanareo tsara manodihana bala amin'le tomobile sy nrehetrarehetra izahay zany nitafiany. Eo moa ko no mahatonga ny miteniny atsy hoe na io anavitra na io amono ray amin'izay dia saky ivoaka n'iny ty voamanina dia nitifirin-dralandray koa ny aoriana. Hitanao hoe efa manana notion ana resaka maramila ihany le olona satria tasominy mihitsy zany ianao tsy hetsika ahafahany protéger ny nentina namonjy hôpitaly ainga n'ilay zandarina ratra ka efa manaraka fitsaboana raha nitatitra azo hatrany. Mitohy kosa ny azalambo atao amin'ireo jiolahy nandositra sy izay rehetra niraitsy-kombakomba tamin'ity raharaha ity ho hiatrany ny gendarmerie pirenena. Mbola nanao antsy fampitana vaovao mahakasika ireo jiolahy namany Jafara ireo avy amin'ny olon-tsotra moa ny zandary Androany nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety teny Etsify Adanana nanaovan'izy ireo tatitra momba ity raharaha Jafara ity. Mbola hijana amin'izay lafim-baovao tsy fandriam-pahalemana izay hatrany isika mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana na eny anelakelan-trano na ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka tao anatin'ny herinandro izay isan'ny lasibatra ireo fiara any anatin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana. Ny fitohanan'ny fiara lavareny eto Andavamamba miazo an'iny 7 hektara iny no mampahazoana ny fanendana sy izay sito mahery ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka izay ho ireo olona mandalo amin'ny lalana iny. Efa tsy mahalala menatra intsony ho izy ireo ny mpanendaka sy ny mpanao sito mahery mirongo fitaovam-piadiana toy ny antsy be ka miditra ao anatin'ny fiara fitateram-bahoaka ka maka ireo entana sarobidy an'ireo mpandeha. Fitarainana miisa 5 no voaray ho Irakira Valson izay lehibe ny fokotany ao anaty azo
Rabesotra ny tontolon'ny andron'ny alakamisy fahatelopolo ny volana martsa lasa teo raha toka 2020 ireo trateaky ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy-pirenena boriboritany faefatra nandritra ny raika amin'ny 30 martsa hatramin'ny izao. Nambinina Ravelorson sy Andry Rabesotra ary Anjarakotonorainy. Mandry sy lavoloha ireo mpandeha fiara fitateram-bahoaka mandalo eto Andavamamba miazo an'ny 17 hektara iny rehefa manomboka ny fitohanan'ny fifamohozana lavareny eto amin'ity lalana ity raha ny nambadin'ireo mpampiasa lalana. Ao anatin'ny fitohanan'ny fiara io mantsy no manararaotra vetrany ireo mpanendaka manao ny asa ratsiny hoy ireo mponina. Sy mpanendaka kilokilo amin'ny aoriana varavarana izy dia avy eo rehefa le olona le telefona ilay milalao telefona ohatran'izao tonga dia raisiny dia lasa izy mitsoaka. Ndray mandeha zay aloha zany nahita hoe site mahery angamba amin'ny filazan'ireny dia le 119 reny tena ataony lasipatra amin'ny sala. Sy tomy zany le telefonan'ilay ankizy mpianatsy amin'ny université reny angambany masoko mihitsy ny nahita teto. Anisan'ny lasibatra amin'ny asa ratsy ataon'ireo mpanendaka amin'ny rongo fitaovam-piadiana ireo zanaka ity iray mpianakaviana ity. Miditra ao anaty taxi be ry zalahy mitondra zava-marantsa mandeha amin'ny embouteillage ry zalahy dia manao sito mahery ohatraohatr'izay zany no zava-misy le fiseho an'ilany aty fa zao zany efa misy ireo mpitandro ny filaminana manao teny fanamiana sivily izay mamongatra ny zareo ireo tsikelikely. Mpandeha moa tsy mahafantatra fa mijoro zalahy dia tonga dia mampiseho ny antsy izy manafoana dia efa toatsy ny tsatsa amin'ny polisin'ny 4e arrondissement zalahy reo. Fa ny zanako zao ny andahandry zalahy teo Sotro teo dia very ny telefonina ray izay eo andala-pikaroana azy ny polisy satria fantatra tsirairay daholo ny momba ny telefona. Ny olona tsisy manentaka ny eto tanàna aloha fa ny etranja daholo ny mamela ety. Hita ny petrapetraka teny amin'ny tetezana Andavamamba ny karapanondron'ireo lasibatra amin'ny fanendahan'ireo raha ny nambarany lehibe ny fokotany. Maro ireo fitarenana voaray teto anivon'ity fokotany ity no lehibe ny fokotany. Imeo zany ny tonga nanao fitarainana an'olo karapanondro. Ny antony voendaka daholo izy ireo Androany, Maly dia Androany. Nisy roalahy voendaka teny amin'ny Aigla Maly Riva. Dia nisy ray madama indray voendaka tetsy amin'ny Vorodamba tetsy Androany maraina andeha hiasa. Dia misy koa ray tetsy ateteza ampovoany. Dia misy ray tato Andramanala. Izany hoe misy 5 eo zany zareo. Ka manay teto indray tamin'ny herinandro dia lay fiara izay mivadika lalana aty aminay moa zany satria miala embouteillage dia ireo indray no misy manao sito mahery tapoka. Izany hoe tena tsy matahotra mihitsy zalahy satria akaiky poste de police nefa sahany zalahy manao an'ilay zany. Mahatratra hatrany amin'ny 2020 ny isan'ireo olon-dratsy voasambotra tratratra teo ampanaovana ny asa ratsiny ny farany volana martsa lasa teo ka hatramin'ny androany raha ny tatitra azo avy amin'ny polisy-pirenena eny amin'ny boriboritany faefatra ary efa natolotra ny fitsarana izy ireo. Ny tatitra nataon'ny polisy-pirenena ihany koa no namoaka fa tamin'ny volana martsa lasa teo fotsiny no nasamborana olona miisa 7 no ioresaka sito mahery sy aripôsy ary fanendahana io. Olona 12 ihany koa no tratra noho ny alatra moto sy ny alatra tanaty fiaran'olona. Ny 570 ihany koa ireo tratra tamin'ny resaka alatra teto amin'ny faritra Analamanga. 50 tamin'ireo no tratra Ambodiomby raha toka teo pikasana angalatra no tratra ny 3. Ny 50 tamin'ireo olona ireo no nahiditra amponja Vonjomaika ary 30 kosa nahazo fafana Vonjomaika. Fa polisy-pirenena misy 20 sy 500 no ahetsika hitandro ny filaminana manerana ny faritra Analamanga mandritra ny izao fankalazana ny fetin'ny Pasika izao raha ny tatitra nataony taleparitry ny filaminam-bahoaka eto Analamanga androany. Ny 30 sy 400 amin'ireo no aparitaka eto Antananarivo renivohitra avokoa ka ny 200 ny isanany fandriam-pahalemana sy ny fandaminana eny amin'ireo fiangonana izay mbola ao anatiny herinandro masina raha toa isanany fisafona sy fandrindrana ny famovizana amin'ny fivoana sy ny fidirana ny faritra Analamanga ny 30 nanentana amin'ny anaovana ny fampilazana aingana amin'izay trangam-piarahamonina miseho ihany koa ny polisy-pirenena ahafana mandray aingana ny fepetra mpandaminana amin'ny tsy fandriam-pahalemana tatitra izay vaovao izay no arahantsika. Raha eto Analamanga manokana ny tenenina dia polisy-pirenena miisa 20 sy 580 no ahetsika hitandro an'izany filaminana zany.
inona moa ny mission-reo satria raha antsika mahafantatra tokoa fa ao anatin'ny herinandro masina dia maro tokoa ny vahoaka mandeha mamondry ny fiangonana mandeha mamonjy zay herinandro masina zay ary indrindra koa rehefa tonga tokoa ny paka na latsinainy paka dia misy ireo mandeha misitraka sy misafidy dia hivoaka ny Antananarivo renivohitra ka dia jerevana koa zany zay resaka fifamoivoizana izay raha mikasika ny Antananarivo renivohitra manokana dia 3 ny polisa hetsika zany hoe misy 200 amreo dia indraikitra ny fiarovana manokana araka ilay niteneniko teo ireo fiangonana zay anaovana ny herinandro masina zany ary ny ambiny kosa zany ny 3 dia anao ny hoe mission traditionnelle zany raha tiako tenena dia resaka patrouille fijerevana ny atrano rehetrarehetra eny so misy manana loatra ary mamonjy herinandro masina ireo tovaoaka Antananarivo ary indrindra dia ny fifamoivoizana satria ao anatin'ny fanamboaran-dalana tanteraka sy fanatsarana lalana tsika izao ao anatin'ny hotsakorana koa dia miteraka fitohanana maromaro izay fifamoivoizana zay. Polisy 220 ihany koa no aparitaka ao Anavaradrano ka 230 amreo isana ny fandaminana eny amin'ny fiangonana Ratoa ka isana ny famohana sy fampidirana ny olona miditra amin'ny faritra Avaradrano iny 20 mahatratra 570 kosa ireo polisy aparitaka ao Anatsimondrano ka ny 510 apetraka amin'ireo fiangonana ary ny 20 ihany koa isana ny fanaraha-maso ireo fiara mifamezivezy sy ny tsy fanarahan-dalàna ataon'ny fiara-pitatra ary koa ny famoahana sy ny fampidirana ny fiara. Ho an'ireo ikasa hiazo ny lalam-pirena faharoa kosa indray, polisy miisa 530 ihany koa no hiasa ao Manjakandriana ka ny 9 apetraka amin'ny fiangonana ary 20 no isana ny fanaraha-maso ny fifamoivoizana. Isy hatramin'ny fanaraha-maso ireo mpamily izay mandray zava-pisotro ho ihany koa ny commissaire central an'Antananarivo. Isy ihany koa ny fidinana ireo be moto atao hoe motara eny amin'ny lalam-pirenena voalohany, faharoa, fahatelo, fahefatra, fahafito izay andrindra ny fifamoivoizana amin'ireny toerana ireny ary ihany koa anao sensibilisation andreo fiara amin'ny fandehanana mafia eo ihany koa amin'ny familiana ny fiara ho an'ireo sofera mba tsy hisotro alcool. Ny fanomezam-baovao aingana ahafana mandray an-tanana mialoha ny trangam-piarahamonina ny tenana ny an-tanana ny mpitandro ny filaminana ny mponina amin'izao fety ny Pasika izao. Ny zavatra tiako entanina foana amin'ny vahoakana eto Analamanga dia ny fanomezam-baovao aingana dia aingana amin'ny zavatra ny trangam-piarahamonina misy eny. Efa manana commissariat central anankitelo tsika eto, commissariat de district anankiray, eo koa ny commissariat ny Tosy ny Alasora, ary indrindra ireo 8 arrondissement sy poste de police maro be izay ahafahanareo mitaraina manome vaovao ny zavatra mitranga ahafana manitsika aingana an'ireo unité spécialisée na ny intervention de rapide io na iarahantsika amin'ny unité spécialisée ihany koa no amin'ny FIPA zany izay manolotana be dehibe tokoa eto amin'ny faritra Analamanga. Vadika amin'ny lafim-baovao fahatanteraka kosa isika marobe ireo olona izay mila ravinahitra sy miasa eto an-drenivohitra no mandeha mamonjy fodiana rehefa farany herinandron'ny Pasika toy izao ihany koa ireo ny safidy ny voaka ny renivohitra maka-rivotra. Efa feno avokoa moa nanomboka omaly zoma ny famandrihan-toerana ho an'ireo zotra mihazo an'Antsirabe sy ireo mpikarakara ny fialan-tsasatra any Ampefy raha ny nambaran'izy ireo. Alarobia alohan'ny Pasika dia efa nandratra ny fetrisy raha toka ny zoma vao tena feno izany tamin'ity taona ity ho ihany ireto mpikarakara fialan-tsasatra ireto. Voatery tsy maintsy nampitombony ireo fiara izay mivezivezy midina sy miakatra eto Antananarivo mihazo an'Antsirabe amin'izao farany herinandro ho an'ny Pasika izao ho ny tompon'andraikitra ny zotra. Saika fialan-tsasatra avokoa moa ny tena antondian'ireo olona izay mihazo an'ireo toerana roa ireo raha ny nambaran'izy ireo androany. Lansirana Evsensy tokony enina Randrianjatovo. Miazakazaka mihazo ny Ampefy avokoa ny ankamaroan'ireo mpitsangatsangana amin'ny fetin'ny Pasika ka any no tena betsaka mpisafidy raha maro ny tolotra hafa raha ny fanadihadiana ny tao tamin'ireo mpikarakara fialan-tsasatra. Raha ho an'ity fialan-tsasatra ny farany herinandron'ny Pasika ity fotsiny izao dia efa feno ny famindran-toerana. Na izany aza nefa hita ny ena ny farisian'ny olona mandeha mivoaka miala sasatra rehefa Pasika tahaka izao raha ny nambarany. Ho an'ilay offre anankiroa izay hoe week-end complet dia ny Aksa Ampefy. Izy io zany izay voalaza izay hoe 3 andro any dia io no be mpisafidy kokoa
misy fetra ihany moa le izy hoe zao nisa azo raisiny kanefa efa feno efa ela izy io no feno satria namandrika toerana melo daholo ny olona zany hoe lina kokoa zany le olona amin'ny fijanonana andro maromaro any an-toerana satria ho anay manokana zao dia tsy ny safidy mihitsy tsy ny misy offre mihitsy ato aminay mandeha midina ampefo ho an'ny alasinain'ny pasika satria somary manahirana ny fivoahana amin'iny toerana iny raha hatramin'izay ny pasika raha oharina amin'ny tamin'ity zany dia mety hoe eo amin'ny larobia eo efa larobia alohan'ny alahady na alatsinain'ny pasika dia efa mahatratra an'ilay isa amin'izao kanefa n'izao zany zoma izy zay vao feno analaka misy fa ny fanotofana ihany koa androany ny tompiatsonana miazo ny Antsirabe sy Ambatolampy ary Ambomandroso betsaka ireo olona efa niandry adiny 3 miandry ny fahatongavan'ny fiara. Tamin'ny 6 zay zao no tonga teto dia zao efa amorombe folo mahery ngamba mbola eto foana. Ela be tena reraka loha be zay miandry eto. Andeha hanao vacances Pâques. Le izy aloha nefa efa mahazatra isa-taona dia efa mandeha foana zay satria izay afany dia andeha hanao vacances efa mipetraka aty. Tsy dia tena hoe homanina be farakarak'izay ampelantanana ihany dia tsy miankina amin'ny safa misy. Efa tsy mandray fepetra mifanaraka amin'ny fahatongavan'ny fety tahaka izao ny tompona andraikitra raha ny nambarany androany. Tsy nisy kosa nefa ny fivansaran-dalana fa mbola 7,000 ariary no miakatra ihany. Nampitombona ny fiara-miasa amin'izao fety izao raha ny nambarany. Mizara roa mazava tsara zany izy ny sasany moa le hoe aty Antananarivo izy miasa dia mody rehefa fe andro fety mody any Antsirabe izy mamonjy pasika ny Tanindrazana na any amin'ny tanàna fa ny sasany ray tena hoe dia sangatsangana mihitsy mba misintona kely miala amin'ny mahazatra Antsirabe sy Ambatolampy zany Antsirabe sy Ambatolampy ny tena be efa fakomaly zany zao no efa tonga ohatran'izao dia izy moa zany efa iomanana raha ohatra hoe teny réservation zany réservation efa tena feno raha ohatra hoe le ora mahazatra satria efa misy ora mipetraka efa fantatra ny mpandeha rehetrarehetra moa zany hoe manomboka fa ny Antsirabe makaty zao dia amin'ny 2 maraina manomboka ny ady eto makany Antsirabe indray dia manomboka amin'ny 5 sasany maraina dia efa tena feno reo fa zay kosa dia me fahafahapolo mpanjifa dia asianay dovina départ foana zany misy renfort foana amin'ny fotoana rehetrarehetra. Ny ilan'ny lalam-pirenena fahafito ny betsaka mpisafidy ankoatra ireo toerana hafa toy ny Ampefy sy Ambatolampy ireo raha ny fanampim-panazavana. Ho an'izay vaovao manodidina ny fetin'ny pasika izay hatrany niakatra hatrany amin'ny iray hetsy ariary vao ampy amin'ny fiantsinana amin'ny fanomanana ny fetin'ny pasika ny teti-bolan'ireo olona izay tonga ny an-tsena tamin'ity androany ity. Saika tsy dia nisy mpividy kosa tetsy ankilana ireo akoho amam-borona. Saika tsy mahatakatra vidina gisa sy vorontsiloza intsony ny ampiatsena raha ny nambaran'ireo mpivarotra akoho amam-borona androany mirona any amin'ny fividianana ny akoho izy ireo ho an'ity androany ity. Tsy niova nefa ny vidiny akoho amam-borona hoy ireo mpivarotra saingy zara raha amina lafo akoho amam-borona 3 ka hatramin'ny 4 ho an'ny androany nanomboka tamin'ny 3 alina ariary hatramin'ny 1 hetsy ariary ny vidiny akoho sy ny vorona androany. Tsy maintsy marina ny fetiny pasika tahaka izao izy ireo na ireo ampiatsena manomana ny fetiny pasika na dia tsy mahavidy sakafo betsaka aza saingy tsy teti-bola toany tamin'ny heritaona no nampiasaina fa tsy maintsy niakatra be ihany koa. Rahantsika ny fanadidiny Nancy Ranefson teo amin'ny sariny Andy Rabesotra. Ny fanitsakitro ny olona teny an-tsenana Analakely androany maraina raha ny hita teny an-toerana saika androany dia efa nanao ny fiantsenana ny sakafo amin'ny raha-mpiso avokoa ny rehetra. Na izany aza ny enany teti-bola tamin'ny fanomanana ny fety tamin'ity fetin'ny pasika ity raha ny nambaran'ireo mpiantsena sendra ny mpanao gazety ny Real TV. Ho an'ireo mpiantsena ireto zao samy niaiky ny fiakaran'ny vidin'entana izy ireo ary nilaza fa efa tsy ampy manana ny fety intsony raha ny teti-bola tamin'ny tondasa no entana amin'izao. Tena misy différence be ataoko hoe eo amin'ny 500 000 francs eo zany ny elanelana tena 500 000 francs raha ny sakafo natao tamin'ny heritaona sy ny atao amin'ity tena 500 000 mihitsy plus de 500 tsy maintsy miavaka taona andro fandresena ngera pitsy hoe vola tambatambatra amin'ny fianakaviana le izy dia raha mihinana rehefa avy eo 500 sy 7 alina zay mizy mbo andro ray 300 manko hoe dia mba iarahana amin'ny faly fianakaviana eo amin'ny 8 eo zay
tamin'ny herintaona zany a raha ny tena any mba azoazo kely fa tamin'ity taona ity ny tena nanahiray tsy arakaraka ny kajikajy tamin'ny herintaona zany dia tena tsy mety tsony raha amin'ity taona ity mampiasa ny kajy tamin'ny herintaona zany. Fa raha ny fanotofana ny fiantsenanany legioma dia nangina ny akoho amam-borona raha ny hita teny atoerana ihany. Hatramin'ny 12 atoandro nanalovana teny atoerana moa dia zara raha nahalafo vorona 3 sy 4 izy ireo raha ny nambarany. Sy niova ny ohatrany tamin'ny taondasa nefa ny vidiny akoho amam-borona raha ny nambarany ireto mpivarotra ireto hatrany. Akoho zao 3 alina ny reny akoho dia ny kanakana akoho 3 alina koa ny renina gana. Vorontsiloza zao 300 dia 250. Misy tonga amin'ray hetsy ny vorontsiloza. Tsy miova ny vidiny entana fa ohatrany tamin'ny herintaona ihany. Hoe malafo be da be zay ohatr'izao isaky ny fety. Zao zay tena tsy malafo. Ny akoho zao no misy ny vidy. Tsy mahatakatra vorontsiloza sy gisa tsony ny olona. Fa akoho sisa. Akoho ana 3 alina sisa. Ny entana lafo ny amin'izao andro zao akoho anaky 3. Ka efa malafo 30 ohatr'izao 5 ny olona misy ny tena efa mividin'ny olona zany efa tsy misy tsony mihitsy. Zay ny tena mahatonga an'izay. Eo ihany koa ireo mpivarotra ny hazan-dranomasina izay nanamafy fa vitsy no misafidy mividy azy. Ho an'ireto mpivarotra ireto manokana voatery ena ny komandiny entana nalaina tamin'ity fetin'ny Paska ity. Tsy mitovy an'isa taona hatramin'izay mihitsy zany. Ny hena be mividy. Kelikely ny alainay. Ny hena manafatra efa kely. 50 kilo zao nafaranay androany. Ohatran'izao 100 kilo, 150. Fa zao 50 fotsiny ary mbola betsaka. Ny hena mihitsy ny olona maka 10 kilo zao lasa 1 kilo sisa nalaina. Ie. Mbola hijanona amin'izay lafombavao fankalazana ny fetin'ny Paska izay hatrany isika tsy misy mividy intsony ny vatomamy teny antsena ary saika fomba fanao kosa ny mividy chocolat rehefa fetin'ny Paska toy izao. Araka izany dia fomba efa tsy maintsy atao ny mividy chocolat rehefa tonga ny fetin'ny Paska tahaka izao raha ny nambaran'ireo olona izay tonga lahatra teny amin'ny toerana fivarotana chocolat tamin'ity androany ity. Efa nanomboka tamin'ny 7 maraina no tonga tsikelikely ny olona tamin'ny toeram-pivarotana iray. Tsy nisy mpanontany kosa nefa tetsy angilany ny vatomamy raha toka ny mofomamy ihany no tena nandeha ny komandy ho an'ireo mpikarakara sakafo. Ny fanotofana kosa ny fitoerana mpikarakara ny hatsarana ho an'ny vehivavy izay nanomana ny amonjena ny fiangonana ho an'ny rampitso. Nansirana Evson sy Andry Rabesotra. Mbola mipetraka ireo symbole manamarika ny fetin'ny Paska ho an'ny ankamaroan'ny olona nanontaniana androany. Saika ny fividianana chocolat ihany moa no tena nilaharany rehetra. Androany tamin'ny 7 maraina efa manomboka milahatra tsikelikely ny olona tao amin'ity toerana fividianana chocolat iray ity. Ho an'ireto olona tonga maraina ireto zao efa fahazarana ny fanjifana chocolat rehefa andron'ny Paska tahaka izao raha nambaran'izy ireo. Hita ny sefiakarana nefa izany tamin'ity taona ity hoy ireo mpanjifa. Tamin'ny ray aman-dreny dia efa izay foana ny fitondran-dry zareo rehefa Paka dia mividy chocolat. Dia nitohizana lasa fahazarana ilay izy dia lasa ohatrany hoe hafahafa be raha vao hoe tsy mividy na dia kely fotsiny ary. Izao mividiny amin'izao aloha dia mijerena eo dia le but hoe tsy maintsy mividy fotsiny zany fa arakaraka ny budget arakaraka ny vidiny hoe sy ny budget aty. Izy zao io somary niakatra kely fa eny tsy dia hoe niakatra be loatra fa normal ihany. Le 10 000 ariary io zao no tena vidinay matetika dia lasa 12 izy io zao fa eny tsy dia lavitra ihany. Fa hoe mba mifampizara fotsiny dia ohatr'izay. Le œuf de Pâques dia asina kely an'ilay matsinitsinika. Tetsy ankilany nangina ny mpivarotra vatomamy ho an'ny androany io. Zara raha nahalafo 1 kilao ny mpividy vatomamy tamin'ity andron'ny Paska ity hoy ity mpivarotra. Tena tsy mitovy amin'ny taloha tsony fa tena zao hitanareo mangina be zao. Tsy misafidy tsony fa tena tsirairay fotsiny sisa mahazaka 1 kilao atsasany fefany. Tsy manam-bola tsony le olona fa le vidim-piainana efa miakatra be. Ohatr'izao isa-taona tena tsy maharaka mihitsy. Tena tsy maharaka fa zao tena nandritra ty herinandro ty zao tena mitanonandro fotsiny. Zara fa misy 1 kilao 2 kilao farafahabetsaka. Taloha nefa 40 kilao 30 kilao.
toraka izany ihany koa ireo mpikarakara sakafo amin'ny lanonana izay nilaza fa tsy nisy ny safidy aka mpikarakara lanonana tamin'ity indray mitoraka ity raha toa ka tototra izy ireo tamin'ny fety mipasika tamin'ny taondasa. Misy olona maromaro zao karazany olona maromaro misy ny fiangonana zao nanao an'io opération gâteau zay ataonay io dia misy koa olona tsotra nanao anniversaire dia nanao fety mpianakaviana tsotra. Tamin'ity pasika ty dia ohatran'ny ekena ny olona nanao traiteur satria raha oharinay tamin'ny heritaona zao dia tamin'ny heritaona zay ny fampizara mihitsy ny ekipanay fa tamin'ity zany amin'ny sabotsy zay vao misy dia ohatrany hoe ny hena zany fa efa mividin'ny olona tamin'ity pasika ity. Ny fitoerana mpikarakara ny taovolo sy ny tarehy kosa nefa tsy nahitana fiovana rehefa andro fetaka zao ilarana ny fikarakarana ny tarehy sy ny volo raha ny hita teny an-toerana androany. Itosika amin'ny lafim-baovao sosialy kosa isika maro amin'izao ireo tanora izay mitady lalana ivoahana ny Madagasikara ka ao ireo miasa ary ao ihany koa ireo mitady asa any ivelany mihitsy. I Kanada sy la Frantsa ary Maurice no tena be mpisafidy indrindra araka ny angom-baovao izay voaray. Mitarazoka ny fikarakarana ny andro tantaratasy ny anivony polisy pirenena misana ny fanaramaso ny sistany ho an'ireo olona izay hivoaka hiasa any am-pitan-dranomasina raha ny anambarany olona izay mikarakara ny ato tantaratasy tao anatin'ny fanadihadiana izay natao. Saika mandany eo amin'ny 3 volana eo ny fivezivezena amin'ny fikarakarana ireo ato tantaratasy ireo ny tsy fampiny tsena ny asa eto Madagasikara no mahatonga ny tanora mivoaka any ivelany mitady miasa ihany koa mianatra na ireo mianatra mandranto fianarana any ivelany raha ny fanadihadiana natao. Nomena Ravao Arvony teo amin'ny sariny Yanja Rakotony Rainy. Miazakazaka mitady lalana ho any ampitan-dranomasina ny akamaroan'ny tanora ankehitriny raha ny hita amin'ny alalan'ireo vondrona samihafa ao anatin'ny tamazotra an-tserasera Facebook. Andalam-pikarakarana ny anto-tantaratasy ahafahana mivoaka ny Madagasikara ity tovolahy iray izay sendra ny mpanao gazety ny Real TV ity raha ny nambarany. Efa nianatra sy niasa teto Madagasikara izy saingy nitady lalana nivoaka ny Madagasikara. No mariny tamin'izany fa tsy malalaka ny sehatry ny asa eto an-toerana ka nahatonga azy ho risika andeha hiary ary any Kanada no andehanany amin'izany. Andeha nefa le asa dia ohatrany hoe tsy le besoin zany ohatrany ena tsy mara mihitsy le vola ao amin'le resaka asa dia lasa tsy maintsy mieritreritra hoe ohatrany ahoana ny antony voalohany aloha resaka mahasedy vavahely ho Madagasikara mbola sarotra. Tena azo lazaina hoe satria na ny fianarana natao na ny zavatra izay nianarana rehetra tsy mifanara amin'ny mihofoka na rehefa ny ohatr'izany zany eto antsika. Ambany ihany koa ny santany vola eto an-toerana ho io tanora io ka izay no antony hafa ialana eto Madagasikara. Mikasa ny velona eto an-toerana kosa ity farany rehefa avy miary any ampitan-dranomasina. Mora hidana vola aloha zany tovy aty ihany ny resaka hoe tadiavam-bola fa tombo fotsiny zany hoe lanja mbola zareo ambony kokoa no lanja antsika dia mba misy tombo zany le rehefa tafaveriny hoe mba manana tahiry ngezangeza kokoa no le hoe niasa teo zao nefa sy niasa teo zao tany andasy. Nanambara iny koa ity tovovavy ity fa hafa ny miarany ivelany ho azy efa maherin'ny 3 volana no nikarakarana ny anto-tantaratasy ahafahany mivoaka raha nambarany. Feno fifamezivezena avokoa ny fikarakarana ny taratasy izay ilaina eny amin'ny seranam-piaramanidina manaprofy ny fivoahana any ivelany io raha ny nambarany ity tovovavy ity hatrany. Hatreto sy mbola nahazo ny taratasy fa ahafahana mivoaka io tovovavy ity. Efa teo amin'ny 3 volana na efa-bolana teo zay. Le teo amin'ilay fikarakarana ny en fait ilay zany dia miandry ela be dia asain'zareo mandeha tanatohatra be dia be zay vao vita le izy le passeport vita ihany fa eo amin'ilay demande le hoe laissez-passer sy ohatran'izany tena manahirana. Treo nanahirana be moa zany fa le temps d'attente le izy tena ela loatra lasa mana compliqué zavatra be dia be sady mitraîne daholo le zavatra atao. Procédure natao zao tany amin'ny ME aloha dia avy eo nandeha FOP dia avy eo niditra
masomboly miampy jiro ireo natolotry ny solombavambahoaka Lanto Rakotomanga voafito amin'ny boriboritany faharoa androany teny amin'ny fokotany Morarano Ambohitsoa anisany fitarainana tenenin'ireo olona teny amin'ny toeran'io ny tsy fananana masomboly noho ny fahasimbany vary noho ny firotsany orana diso tafahoatra ankoatr'izay nisy ny fitsidiana fotodrafitrasa efitrano famakimboky ary efitrano fitsaboana ihany keo anatin'ny izay nanamafy moa ity solombavambahoaka ity fa ao anatin'ny asa sosialim-bahoaka ny fitondram-panjakana ka tokony hojerena manokana ny tsisy ny korontana ny fizarana ireo fanampiana ireo raha ny nambarany hatrany androany hoarantsika ny fanadidiny Nansirana Efson teo amin'ny sariny Andry Rabesotra. Ny tota amin'ity androany ity ny fanaovana sy fidinana ifotony ny asa sosialy ny arana tamin'ny Lanto Rakotomanga solombavambahoaka ny boriboritany faharoa ka teto amin'ny fokotany Morarano Ambohitsonina ny loran'ireo fitaovana ilain'ny mponina amin'ny fiainana andavanandro. Tonga eto ny tenako androany mijery an'ireo fotodrafitrasa vita ary ihany koa manampy mitondra izay voatsirambony tanana ho an'ny jiro misy ihany koa ny masomboly izay tena nitaraina ny olona satria ny eto Antananarivo dia marobe ny olona mivelona amin'ny fambolena ka nitaraina ny olona teo zao dia ny resaka vary noho ny orana be loatra dia simba ny variny zareo zany dia zara fa nisy ny ambioka zany natao. Ankoatr'izay nisy ny fitsidihan'ireo fotodrafitrasa toy ny efitrano famakimboky sy fivoriana ary efitrano fitsaboana. Ny fotodrafitrasa zao nisy an'iny tranon'ny fokotany io izay biblioteka ny ambony ary misy fivoriana ny ambany miaraka amin'ny bloc sanitaire misy ihany koa ny lalana izay maro ny lalakely sy ny lalana lehibe vita teto amin'ny Morarano ary misy ny lalana izay mbola atao misy loharano izay koa mila atao tena manampy ny vahoaka amin'ny fiainany andavanandro. Nampanantena i Lanto Rakotomanga fa hitondra fanampiny masomboly vary ho an'ireo tanitsapam-boly misy olana amin'ny fambolem-bary eto amin'ny fokotany Morarano Ambohitsoa. Ny antsony rehetra ny tenany mba hijerena akaiky ny fanaraha-maso ny fisinjarana amin'ny asa fanampiana ny olona mba tsy hisy ny fikorontanana. Hiditra amin'ny pejy toka kosa isika. Misokatra indray ny fidirana manaraka ao amin'ny FPF English Course amin'ny 1.10 sy ny 5.10 ary ny 5.20 ny volana Aprily ho avy izao. Izy ireo moa izay mampiofana tanora ho an'ny fifehezana ny teny anglisy amin'ny lafiny rehetra. Androany no namoaka ireo andian'ny mpianatra miisa 20 izay nanaraka ny fiofanana nandritra ny 2 volana atao amin'ny FPF English Course. Dahorantsika ny andindin'izay. Anisana sarika ny safidin'ny FPF dia noho izy ny 2 volana monja dia ahafahana mifehy teny anglisy. Ihany koa ianao dia afaka misafidy ny ora tianao ianarana. Saika tsy nena hoe 2 volana monja ve dia ahafahana mifehy teny anglisy fa rehefa nindrinanatra atao dia hitako fa miatsa ratsy kelikely ny anglais noho ny fisian'ny pratika fa manomboka miditra mianatra ka hatramin'ny fahataperan'ilay 2 volana. Hello everybody, my name is Sue and of course a student of FPF English course Tana. No? I'd like to let you know a little bit about FPF English course. As far as the duration of the training is concerned, it is unbelievable because just in 2 months you are able to reformulate ideas, express your opinions, and you know what? You don't talk by heart. And what interesting is also the school fee. I mean, it's cheap. The classes are also flexible. That is, if you can study in the morning, you can study in the afternoon. So, I encourage you to join FPF because it is the best school I've ever seen. Andro zay dia namoaka mpianatra 30 ora zareo zay nanao fiofanana nandrisan'ny 2 volana tao aminay reo ao aminay zany dia misy ao fianarana fiteny andavanandro misy koa fampianarana resaka grammaire misy ny fanovana reformulation idée dia développement personnel ary ny tena mampiavaka anay dia ny mpianatra tsy manao tsenjerina dia 2 volana monja ary ny formation zay azo zareo profony zany ny ray aman-jeny no misafidy loha-hevitra zay anaovan'ny zareo débat atao amin'ity toerana zay namoahana zareo ty dia ny tsara ho fantatsika ngamba manaraka zay dia ny toerana zay misy anay misy FBF anankiray ery
aty Ampefiloha eo akaiky ny lalam-bia dia misy anay koa enany kady kely eo fasiny point pacom lalamiazo sabotsina meany iny dia ny fidirana dia amin'ny 11 avril ho avy zao ny aorianan'io 25 avril ny spécial samedi dia amin'ny 15 avril ho avy zao ko dia manentana atsika fa te anao tsara ny zavaty aminay zay anampy atsika mba hahazo fahafapo tsara makasitsaka tompoka dia mirary soa atsika rehetra. Briquet Bic. Comptez sur Bic. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. Briquet Bic. Comptez sur Bic. Faites le calcul. 3000 allumettes équivalent à 2 briquets sans marque ou à un seul briquet Bic Maxi. tapitra iankiny fotoanany fampahalalam-baovao tamin'ity arivany sabotsy fahavalon'ny volana aprily ity isorana be hoe sika rehetra naaraka hatramin'ny farany. Amin'ny fankalazana ny fetin'ny Pasika moa dia tsisy ny fampahalalam-baovao ho amin'ny alatsinainy izao izay alatsinainy Pasika heverina aminao kosa ho amin'ny talata aorian'izay ny fampahalalam-baovao ny Real News ny vaovao marina mirary fetin'ny Pasika mahafinaritra ho antsika rehetra ary tompoklasy tokovavy. Real News, Natulchi. Sanjiba Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans Real News. Si. Vaovao be Vaoline poudre lavande sady manitra no mandroatra tsara nefa tsy manimba tanana. Mbola io foana ilay Vaoline mahazatra antsika. Toy ihany koa i. Ari. Tonga nentana vaovao atao Mateza Taolina. Koa manasanao izay itsikany ho andevoanty amin'ny Mateza Taolina.